miaravantsika rehetra hatrany amin'ny farany tany na izay na izay misy ianao isaorana Jesosy satria mbola nampitratra ty androandroany ty indray isika, mbola afaka isaotra, mbola afaka idira, mbola afaka mivoninahitra azy. Isaorana ny Tompo satria mbola velinaina izaho sy ianao. Voalohany indrindra dia hivavaka antsika alohan'ny hitondrako ny fijoroana Vavolombelona. Tompo raha any an-danitra any amin'ny aviny indrindra ho misaotra mankalaza midira anao, misaotra manome voninahitra anao satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Lehibe sy mahagaga ianao Tompo ianao, nahary ny lanitra sy ny tany, tsisy tahaka anao, tsisy azo oharina aminao. Lehibe tokoa ianao Tompo ianao. Eny Tompo malalao, misaotra anao mandrakariva satria ianao mbola natoy izao ahy, ianao mbola mahavelona ianao Jesosy, mbola mampijoro ahy Jesosy ka natoy izao ahy. Ka isaorako mandrakariva ny anaranao satria lehibe tokoa Jesosy ianao, izay mbola manome fofona anay satria ianao no mahavelona ary ianao koa no mahafaty, ary ianao ny Andriamanitra mpiaro mahery, mpiady maherinay. Ko ankehitriny raha ijoro Vavolombelona eto Jesosy ho fampahirezana ny hafa, ary ihany koa Jesosy halalà ny hafa fa misy ianao Andriamanitra izay ho miantso ratsoina ao anatin'ny sarotra, ao anatin'ny fahoriana dia mamaly ianao. Ka dia misaotra Tompo. Alleluia, amen. Amen. Ny fijoroana Vavolombelona zany izay hitondrako ny fijoro Vavolombelona izay zavatra nitranga tamin'ny fiainako zany dia vakiantsika ny Salamo. Salamo 4:2 amin'ny anaran'i Jesosy, 1 sy 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Fahatokiana an'Andriamanitra fiarovana mafy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra. Amen. Dia aorian'izay ihany koa vakiantsika ny Isaia 7:15 sy 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny tanany Tompo tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalin-dalovana fa mahare, fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Amen. Ireo tenin'Andriamanitra anankiroa ireo zany no hijoroako Vavolombelona amintsika eto zany ny zavatra hoe nitranga zany tamin'ny fiainako izay nanafahany Tompo ahy namonjy an'i Jesosy ahy, namonjy ahy tamin'ny tanany fahavalo teo ambavon'ny fahafatesana, izany hoe efa eo anoloan'ny fahafatesana mihitsy zany ianao eo mitapy-jalak'ala tsy hainao intsony hoe aiza ny alainao, iza namonjy anao. Jesosy dia mamonjy antsika, tena hoe mamonjy. Hitantsika zany ny tantaran'i Daniela ihany koa. Daniela tao andavaky ny liona efa eo ambavan'ny liona izy fa Andriamanitra mihitsy niaro azy, nandefa ny anjeliny niaro an'i Daniela tao andavaky ny liona ka niseho ny voninahitra. Ka eto zany hijoroako Vavolombelona eto zany hoe ny zavatra hoe nitranga tamiko zany. Amen. Efa taona maro lasa zany izay zavatra hoe tamin'ny tsy fahalalana an'Andriamanitra, mbola hoe tsy nahalalany Jesosy zany zany mbola tsy nanolo tena tamin'izay fotoana izay, nefa kosa Jesosy dia efa teo. Amen. Ny zavatra nitranga zany dia tahaka an'izao tamin'izay fotoana izay satria izaho aty amin'ny firenena arabo. Amen. Eto hijoroako Vavolombelona dia ho voninahitra an'i Jesosy, tsy hoe efa ela izy ty averimberiny fanahy masina ho anahy zany, tsy hoe kory andeha hoe anakena olona na anajan-tena ohatr'izay, fa fanetretena ary fanomeza voninahitra an'i Jesosy satria mahery io Jesosy tsika io, miaro antsika izy anatin'ny loza, mety ao anatin'ny fahoriana ianao, ao anatin'ny accident anao. Misy ohatra ianao zany alohan'ny accident, misy accident tôbily mifandona, ianao tsy maty, fiarovan'izy ary amin'izao fotoana izay Jesosy mihitsy niaro anao, ilay anjely mihitsy narany niaro anao ka nahatonga anao tsy maty tao anatin'ilay accident. Amen. Ka izay ihany koa zany nijoroako Vavolombelona eto zany
satria tamin'izay fotoan'izay fataona maro lasa tamin'izay za tamin'izay vetivety vetivety ny ala tamin'ny asako contrat tamin'izay fotoan'izay. Amen. Satria nisy olana tamin'izay fotoan'izay de satria anao zany mbola tsy nahalalan'i Jesosy de tena hoe mbola hoe satria za tamin'izay zany nisy asa nataoko faharoa, nisy asa anankiray nataoko zany de tamin'ny asa anankiray nataoko zany mivoaka zany aho nisaky ny sabotsy, mivoaka ny sabotsy de zany hitanao le fonao madio miretraretra mola rehetra tsy mahalala ninina zany tsy zavatra fantatro zany de everiko hoe ny olona rehetra de tsotra, ny olona rehetra hitanao de verinao hoe azonao antoka daholo. Ary ihany koa mila mitandrina zany tsika vehivavy, indrindra tsika vehivavy mila mitandrina zany tsika. Amen. Tsy hoe indraindray tsika zany vehivavy mora ohatra hoe mandray olona, safaso amin'ny olona. Amen. Nefa tsy fantatsika io toe-tsain'le olona raisitsika io. Amen. De misy olona anankiray tsy fantatro izy raisiko zany namana. Amen. De taxi zany mpitondra taxi zany. Alleluia. De raisiko numéro satria hoe afaka izy manatitra mivezivezy ohatra zay zany ny fiteny afaka hoe mitondra mivezivezy mandeha ohatra hoe amin'ny tany aleako miaraka amin'ny namako satria izy isaky lahady mivoaka sabotsy mivoaka manao fety ohatra zay zany. Amen. Satria tamin'izay fotoan'izay za mbola tsy nandray an' Jesosy zava-keto hoe za mbola tsy nandray an' Jesosy tamin'izay fotoan'izay. Amen. De indray andro maika be nivoaka andro sabotsy. Amen. De niantso an'le taxi numéro taxi io zany de natroko zany izy anatitra na any amin'ny toerana andehanako. De niala maraina zany mba tsy tadidiko tamin'ny firy nialanay satria fa ela le izy de lasa zay nandeha de zany efa mbola tsy mahalala tany satria za vahiny tsy mahalala tany ny gauche à droite tsy fantatro. De nandeha de manontany ana mandeha zany amin'ny lalana tsy haiko hoe juste omeko fotsy zany adresse hoe ty le adresse de efa mieritreritra zany aho tonga amin'iny toerana iny. De le olona zany manisy plaque izy taxi. Le zavatra nitranga tamiko zany de le hoe kidnapping mety zany nahazo anahy tamin'izay fotoan'izay hoe le olona zany sary nankanankерana. Amen. De lasa zay de eny andalana izy tsy nandray n'iza mihitsy. De tamin'izay fotoan'izay moa izy zany tena na hoe enao izy mailany zao tsy de tena mailany zao safaso miresaka ohatra zay. Lasa nentiny de kay nentiny amin'ny lalana hafa za ty zany nandeha amin'ny lalana hafa. Amen. De tonga amin'ny lalana hafa io. Amen. De gaga mandeha fotoana tsy tonga fa aiza ho lalantsika ty ndao fa izy fa tonga antsika tonga de nentiny amin'ny lala miolaka zany amin'ny lalana lavitra. Amen. Alleluia. De tonga amin'ny toerana anankiray izy nividy sakafo de izy sakafo de za nampatsorana de sakafo de nalainy le plaque-na taxi. Dio zany nanomboka mana fa zao tsy mahalala tany ny atsy mavaratra de tsy sa zany anteny tao. De rehefa nandeha am'izay zay nahidy an'ilay varavarana hidiny. Amen. Rehefa nihidy an'ilay varavarana sy aiza ihany le toerana de andro an'io andro ririnina ny andro tamin'ny fotoana io. De le andro ohatran'ny latsa-datsaka tamin'io latsaka ny orana. Amen. Riavana malala. Halleluia. De tabataba am'izay izy anatin'ny tôbily ao. Tabataba amiko am'izay nomboka am'izay izy nervaina tôbily ao. De zavatra zany tsy napoiziko le izy tena tsy napoiziko hoe andeha hivoaka ny trano ianao andeha hoe andeha any amin'ny toerana hiaraka amin'ny namanao zay ny programa. Amen. Fa eny andalana tratra n'izay zavatra zay za teny andalana ataon'ny tôbily zany hoe tena hoe amono ana le olona azotsika amono a le olona. Amen. De zao nataony anahy ianao tsy mahay ninina zao izy raha vonoko izy ianao inany io hoe tondrako izay toerana tondrako anao izy de inona ny azonao atao de anao ka tsy antena Jesosy na de tsy nahatena olo na ny anarany Jesosy tsy voatonoko aloha to anaty tôbily fa gaga ihany de izy
fa aiza atsika zao dia nalefaka zany amin'ny teny izy mangina ao izy boka nitabataba izy anaty tôbily satria izy efa nalainy le plaque ny taxi ary ihany koa izy tsy napiditra olona mihitsy dia nentiny amin'ny toerana hitantsika le toerana montagne sady misy la neige be dia be ianao izy raha vonoiko aty izy ianao iza ny hamonjy ianao aty izay natao dia efa lavitra be fa toerana tsisy tanàna firy dia Jesosy vonjeo naoka niantso an' Jesosy tany anatiko any. Amen. Niantso an' Jesosy satria izay mihitsy ny teny hoe vonoiko izy ianao raha tonga izy izy nahitanao raha vonoiko aty izy ianao efa any anaty ala ry havana any anaty ala ary toerana tsisy olona la neige any atendrombohitra mihitsy le izy na ny tôbily midina azy efa midina tsirairay dia efa tonga amin'ny toerana ohatra hoe mivoaka an'le tanàna mihitsy zany nitondrany anahy. Amen. Ianao androano izy atoko amin'izay tondrako anao dia vonoiko izy inona ny ataonao violeko izy ianao zavady ny fomba fiteny dia vonoiko iza ny alalanao ty tsy malala inina aiza ny taratasinao aiza n'izao sisa tabatabana ataony anahy. Amen. Zany le hoe tiako atongavana zany le tenin'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra mpiaro mahery miaro atsika manoloana ny fahafatesana manoloana ny fahavalo. Halleluja. Mahery ho Andriamanitra tsika ry havana malala indro izy ny tanany tompo tsy fohy fa mahavonjy tsy fohy ny tanany Jesosy fa mahavonjy atsika na dia tsisy olona tsony hamonjy atsika. Hitantsika zao Daniel atao andavaka ny liona teo alohany tsisy hamonjy anazy any atao tsisy hamonjy any Daniel fa ny andro fahafatesana Daniel zany koa ry havana nanjoa izy hoe miandro fahafatesana dia izy hoe Jesosy tsisy ahita anaty intsony zay ny farateniko Jesosy tsisy ahita anaty intsony ny zanako ny fianakaviako dia tsisy alala na ny telefonako tsy azo mandray telefona zany daholo nataony menasena tsy azo mandray telefona iza tsisy alalanao hoe efa faty angamba any dia maty any dia tsisy pahita. Amen. Halleluja. Ry havana malala mahery Jesosy na dia ianao mbola tsy nandray an' Jesosy satria izy ny ten'Andriamanitra hoe antsoy aho izy dia hovaliko ianao. Niantso ny Jesosy ary hava manala za tsy niantso hoe nikikika fa tany anatiko any Jesosy ho vitany amiko za zany tsy miteny na ianao tonga le fahafatesa manao fahafatesa zany na hiteny efa tsy voateny tsy mahateny tsony ianao na hiteny zany satria malemy ny vatako manontolo za amin'io malemy ny vatako manontolo efa tsy nahateny tsony aho dia izao Jesosy vitany amiko vonjeo amin'ity faran'ity zay nataoko Andriamanitra vonjeo azay ny teny nalaoko ny vavako tany anatin'ny fokotany. Amen. Vonjeo Andriamanitra zay nataoko sady nitomany amin'izay nitomany ry havana malala satria le lakile ny tôbily tena ahidiny le tôbily le namako andehanako efa mandeha miantso satria efa midimy efa miefatra après-midi izay niala tamin'ny 10 maraina angamba sa amin'ny 7 maraina ary efa nandeha mesazy hoe hiala trano nefa tsy tonga fa efa miefatra midimy miantso le olona le namako. Amen. Halleluja. Dia efa tena fa tsisy tanàna efa tsisy nizaniza tsisy na zany na iantso vonjeo tsisy hamonjy anahy. Amen. Efa hoe faty efa izy efa maty aty vitany amiko zay zany nataoko. Amen. Io fahafatesana io efa manoloana fahafatesanao tsisy afaka hamonjy anao afa-tsy Jesosy tsisy afaka hamonjy anao manoloana ny problème be anao manoloana ny fahafatesana anao manoloana ny zavatra sarotra vahana anao Jesosy mamonjy anao. Halleluja. Hiava malala niantso ny anaran'Andriamanitra izay nitondrako ny tenin'Andriamanitra teo hoe ny tanany tompo tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalin-dalovana fa mahare na eno azy Jesosy zany niantso ny anaran'Andriamanitra vonjeo amin'ity faran'ity zay nataoko vonjeo fa tsy haiko tsony nataoko dia nitomany dia izao nataon'le lehilahy rehefa nitomany mangina ho izy ianao zay nataony mangina ho tsy raiko mitomany ety iza ny hamonjy ianao ty izy tsy neta fa ny ranomasiko tsy voatanako tsony fa nitomany aho sady ny anaran'i Jesosy foana voateniko tao anatiko hoe vonjeo a Jesosy. Amen. Dia
rehefa hitany mitomany mangina izy satria eny amin'le lalana misy barierana polisy reny, barierana polisy dia iny zany nampatahotra azy hoe za miaraka aminao tomany dia hitan'ireo polisy ireo mangina izy ajanao ny ranomasinao izy. Dia za miantso ny anaran'Andriamanitra zany ao anatiko ao miantso ny anaran'i Jesosy ao amen. Dia sady tomany dia niodina izy namily an'ilay tôbily hiverina eo ny kely ny foko Jesosy fonjeo Jesosy iny farateliko tany anatiko andry afa malala. Halleluja. Fa zany maty dia maty tsisy mpahalala tsony, maty dia tany tsisy nafantatra hoe aizany afa iza ny raharahana, tsisy raha tsisy ahitan'izany tsony. Amen. Fa iza nanafaka anahy tamin'ny tanany olo tsisy olona vonjy anahy ngetany, afaka mihitsy ho vonoiny sy nanaova zay tiany atao. Halleluja. Fa le tanan Jesosy mihitsy namonjy ahy, ny tanan'Andriamanitra mihitsy namonjy ahy. Halleluja. Amen. Ny sofon'Andriamanitra, sofon Jesosy mihay ny fitanany antsika rehefa malala. Ny tanany tsy fohy fa mahavonjy antsika na dia izy tsika hoe tsy misy olona tsony. Ny zavatra tsapako zany izy nampiodina le tôbily tsy izy mihitsy ny tsapako hoe nampiverina le tôbily, tsy izy fa Jesosy mihitsy nidratseratra na naniraka anjela namila le tôbily hiverina. Amen. Dia rehefa lasa amin'izay zany zay hiverina mbola mitabataba foana dia ny foko dia efa izy hoe vitana na dia niverina izy dia mbola tsisy fanantenana zany ianao hoe tsisy fanantenana zany ianao hoe hivoaka velona, tsisy fanantenana tsony hoe hivoaka velona avy ety za avy amin'le toerana tondrana ena lavitra be. Dia lasa mangina izy ianao fa misy polisy aoriana eto ambarazy eto izy dia mamela teo sady mitabataba foana izy dia za tsy matetro napitety tsy vitako trony fa dia fa raha gira dia Jesosy ampiasairao, Jesosy vonjeo izarako ny akohorako any tsy halala raha ty Jesosy vonjeo tsy ahita ny akorako tsona vonjeo Jesosy za teriko za teny atsoatsiko tao anatin'ny foko ao zany izy lasa niverina izy. Dia nanomboka niverina am'zay rehefa nanomboka niverina nahita tanàna zany fa manomboka miditra an'le tanàna indray mandeha zahay avao nanomboka ny fiainako zany efa tsy tompotony tenako trony aho fa le fiainako zany zay vao nanomboka niverina amiko vao nanomboka zay vao nihekely vao nilatsaka ny fiainako zany, ny fiaiko zany. Amen. Zapatika zany hoe enao manohana ny zavatra zay ohatrohatr'izany zany dia izy ianao efa vitany aminao tsisy fanantenana tsony. Amen. Fa eo zany eo nahatsapy rehefa niverina izy hitako hoe tanan'Andriamanitra mihitsy niasa nampiverina le tôbily. Dia tabataba foana izy anaty tôbily ao ohatra maro ny resaka dia Jesosy foana natsoiko dia rehefa za zany tsy nalala lalana fa nisy lalana anankiray fantatro, nisy plaky zay fitondran'ny namako ahy io ny fantatro nandalo an'le lalana zany dia izy fa midina zany nentiny miverina za dia za nefa tsy malala tanàna satria za tsy fantatro ny à gauche et droite fa izy hoe namako mpitondra matetika amin'izay toerana zay nihitako le plaky izy ao ajanona eto dia nisorako antoko nanomboka napiditra ozy navokany amin'izay le plaky taxi dia napiditra olona amin'izay izy anankiray vehivavy dia omeme izy anaty tena hoe devoly mihitsy, tena hoe devoly hoe hamono ahy mihitsy le devoly. Amen. Kanefa mbola tsy fotoana koa dia Jesosy mihitsy namonjy ahy. Halleluja. Dia rehefa tonga amin'ny plaky io dia izy hoe ajanona eto dia nisorako antoko nisy vehivavy niditra tao teziteza vao za ny teny satria izy tsy afaka andeha fotsiny satria raha ohatra ka tsisy olona tsy nanajano an'ilay tôbila mihitsy izy fa nisy olona tao dia voatezana zany sady menimena be izy dia izy aiza fantatrinao nga izy eto zany atao tonga dia nivoaka dia tonga dia nakarapoko ny tôbila dia lasa dia tomany amin'izay eran'ny lalana fa za zany tsy dia tomany be fa latsaka raha Jesosy misaotra famonjerao Jesosy sady menina tezitra be dia lala dia rifatra. Amen. Dia izay zany ny famonjena natao Jesosy anahy dia lasa dia tonga tany an-trano tsy nahateny ny ankizy tao dia fa taizanao nantsona tsy azo numéro anao satria telefonako maty tsy nekeny velomina izy anao dia za tsy niteny mihitsy fa nome fotsiny aho fa nakatonga dia nisotro rano nitran'le trano tsy nahateny. Ny ankizy mitabataba tsisy fantatry ny ankizy ny zavatra nisepase tamiko dia ny ankizy mitabataba dia za hoe tsy nahateny fa nipetraka fotsiny aho zareo koa toy vedry zareo hoe tara fotsiny fiaviko fa zareo tsy nalala n'inona.
dia risotro raro vao lihe tsy natelikadaby dia izy hoe saotra Jesosy ho famonjera fa tamin'izany zany mbola tsy nahafantatra an Jesosy, mbola tsy nalala Jesosy, mamono Jesosy vavahana sy ny sisa, fa le hoe fanoloran-tena ho an Jesosy zany mbola tsy nanolo-tena ho an Jesosy tamin'izany fotoana izany. Ka nijoroako vavolombelona amintsika zany hoe Jesosy tsika dia mpamonjy, mamonjy amin'ny fahoriana, amin'ny sarotra, ao anatin'ny tena hoe ambavon'ny fahafatesana ianao, mamonjy anao Jesosy. Izay hoe ny tanany tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy ranondalovana fa mahare. Fa ny heloka atsika no hevitra mampisaraka atsika aminy. Eny ary na dia mpanota zany ny antso ny anarany. Hoy Andriamanitra mamondrafo amiko vonjeo amin'ity indray mitoraka ity izay no tenako. Vonjeo afa maty ety a Jesosy tsy hoen'ny fianakaviako tsony, tsy ho fantan'ny fianakaviako tsony. Namonjy a Jesosy. Amen. Namonjy a Jesosy. Piaro mahery Andriamanitra. Amen. Halleluja. Ka izay zany no fijoro vavolombelona ho entiko amintsika. Amen. Raha sendra tsika sendra ny olana saribahana tsy tsika tsony inona ny atao antsointsika Jesosy dia mamaly atsika izany fomba tsy takatry ny saina. Zary tany akodaoda tany eny zany tany akodaoda any tsisy trano any, tsisy na ny tôbila mandeha tsirairay afaka adiny 30 minutes vao misy tôbily mandalo, afaka nanao zay tiany atao le lehilahy tamiko, fa Andriamanitra mihitsy no namonjy ahy. Halleluja. Dia voninahitra ho an Jesosy rery ho azy hatramin'ny tolo indrindra mandrakizay. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola miverina eto ihany tsika hijoro vavolombelona sy hizara izay rehetra tiany toko ambara amintsika. Amen.